Klasy tokovavy ankasaratsika ny namana tojo rahabefaritra nitondra ny fampalalamba teo ary manasantsika rehetra indray iaraka aminay ato anatin'ity fandarana l'invité du jour idée araka ny efa nafantaranantsika tao anatin'ny fampalalamba teo dia ny tontolo ny kolotsaina indrindra fa ny kolotsaina malagasy no resantsika ato anatin'ny fandarana ho amin'ity alaity nanasantsika vahiny manokana tsy izay izany fa imetra feno raha dingiarmanana izay fantatritsika mapitsabo neti-parazana malagasy azy fa eo ihany koa mampandalina ny fomba malagasy azy ihany koa miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary eny ary miarabanao maître feno ary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity topoka eny miarabany gasikara manatitra ny soapatsara ela velona ho an'ny teknisiana rehetra ary manolotra nombam-piraretso ho an'ny anakona anaty tsirairay avy any mankasitraka indrindra tompoko mialatsiny aloha fa tonga dia vavany avy hatrany satria somary mavalalanina kely maître feno ary tsy lazantsika hoe hafahafa mitondra lefina eto amin'ny plateau atsika ianao androany miaraka amin'zato fitafy everitsika fa tena ranombala tamiteraka andolo mba antanina kely ino ty fa manina mitondra lefina inona ny hevitry le lefina ihany koa anatin'le ia ny lefina dia hoe fa maninona no mitondra lefina mivimbona lefina aho satria anisan'ny lovana velan'ny razako masina izy io ka nodombiasana kehitra io atsan'ny androany ary mbola ho tolorana ny 5 sy farano arina no izy mitarika ny lala mahitsy sy mibitsika noho ny amin'ny fahamarinana mipetraka ihany koa le hoe handry ka ho fiaro ahainy tsara fanalavitra ny ratsy ary mora mpisopatra zany hoe miaro tena zany anao ty amin'ity sa mbola mitoy le izy mora mpisopatra ary ihany koa famezam-boninahitra mba ho maro mpiandrianana avy amin'ny fahendren'ny razana zay nipoerana ka raha izy ny laza dia novombininy amin'ny tanagavanana ny lefina ary raha izy nitondra teny dia natolo ny ankosany teny masina mba ho ahitsy sy hazava izay ho ambara mba hanokatra amin'ny masim-panahy ny velona zay rehetra manatsofina miaino zay zao inona zao zay nataonao zay tsenjery sa inona tsy tsenjery efa raha mikorina ary efa ao anaty fa tsy ambaratelo angambany tsy mbola zay namana tena tiana ary marina manontolo tsy fambara mivady tena katoavina ka akoatran'izay ihany koa lay lokon'ny fiandrianana le ranombala anovanao ty raha ny fifantarana zany malagasy zany mantsy de hoe ny andrina ny mpanjaka no misalotra nytony loko tony sa inona no mety hoheviny le loko sy lay misy karazana volamena ihany koa le loko ao anatin'le eny ny tinafy ny akanjo anaovana de mipetraka le teny hoe ny tinafy mena no mariky voako mpandresy ho an'ny fahavalo ka ny mena no alay voaka mpandresy eo anatsehany rariny ary ny loko mavo zay tazana de mariky mifodingy aby masoandro ka aza atao tsatsin'ny andro malefaka na masoandro andeha hisitrika ody ny asosorana fa alay hipetraka madio fomba andrakariva de nipetsaka le teny manao hoe handrianiko mena mba ho voaka mpandresy ary tafilamba mena mba ho adio saina ka raha ianao ny tinafy azy de hipetraka ihany koa le fahadiovany ny fahadiovan'ny fo ny fahazavan'ny saina toangaby masoandro miposaka manambara miana avy any atsinanana ka raha ny laram-boninahitra ao sy ny laram-piandriananao mendrika zay manao an'ilay fitafy mena zay miankina amin'ny tsiraray ny hitazana azy fa ny fahendrena de ho ahy rery ka raha izao no anambara vitsy amin'ny olona no hatakatra fa tsy vitsy any mpitazana ambany lanitra kosa nefa no mana ratsy noho ny tsy fahalalana
ka nomeny razana teny masina hoe ny tsy mahafantatra tsy mba homena tsiny fa ny malala za manao fanahiniana ary aza manozona pomangina fa eloka ho an'ny ambony andro zany raha toa ka andrina no aratsina ka manahoana indray le satroka misy rambony kely eto anoloana satroka malagasy ihany koa ve izy io sa raha foko zany dia foko avaiza sa inona no hevitra ny ihany koa arahana kitana sy atrasam-paribolana zao no tazaketo ao anatin'le misy teny zay manao hoe ny tantaran'ny andrina ry voafintina an-tsoratra fa ny masom-panahy miratra ao anatin'ny zanak'olombelona tsy voafempanoratra ary mibitsika ny fanahy tsy mba fitaka fa mibaiko n'olombelona manapetra ka zay bitsihan'ny fanahy atao anatiko no indro andraindraiko omeko asina fa ny hafa tsy hoaratsiko ka ity ve zany mibitsika ny fanahy ve ty satroka anaovanao ty mazava ho azy satria fanahy no olona ny fanahy no olona raha ny razako teo aloha dia mananila ny avy amin'ny avany atsinanana sy ny eto anivon'ny merina dia nipetraka foana ny maroboninahitra noho ny amin'ny fisatroany raha izy nisy eo vahoaka ny kitana dia mariky ny kitana amin'ny mahakitana azy kitana mpitarika andro ka mba ho tarihan'ny kitana ho any amin'ny andro tsara mba miratra ho an'ny ambany lanitra ka hanasoa tsy ana tena tambiny ao ampanolorana azy ary ny volana dia ny volatsinana avy eny andrefana miaraka ny kitana roa zay mitatana azy andeha taratra eny atsinanana somary sahirana kely satria tsy haiko hoe ao tsara normalina tsara ve mety raha feny zany satria mandeha izy fa io moa ny vahoaka mba maniry ny mpanaraka fandarantsika tena maniry afantatra mino afa tsy hotsiniko zay no antony iarako zay le hoe maniry mety raha feny fa tsy manery matazana ihany koa ny kopom-bolonao mantsy so dia mba afaka asio kely inona le ohatra misy ola dia misy ianina dia hoe misy sanga zany sangananahary ve sa anao mba asia kely raha mba sitraka hoe ohatrohatr'izao zany fanao fa averitsika ihany le ianina sanga izy io afa tamin'izany ny sanga ny tena aloha le eto anoloana mbola tsy azo kely fa somary sere kely ezeka sere kely aloha dia mba hitany any tokantrano tsara le ny arina efa azony bebe tao fa le eto anoloana zany mba serena kely ezeka zao zany ny fandehany somary filoha kely ao tsara mihitsy zay azonao hoentina amin'izay fanazavana toko sanga izy io tamin'izany andro dia nanana sanga rehefa anao karatra moa dia no tapahana ny volo ary sitrapoko no nanapaka azy fa tsy azoniza tapahana ny sanga ary tsy azoniza ihany koa faranana satria ny sanga raha no alako dia nomeko tsodrano ho an'ny velona mbola manana didy ary ny sanga raha no atolotro azy dia nomeko ampitiavana ary narahako tsika manendrika mazava tsara mihitsy n'izay farany sisa safidy mihitsy mively hoe manao kapa dia eo ihany koa le collet sy ny tanana zao voarakotra pera bola fotsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mba azonao resana milohan'ny tena nomboantsika satria sisa tsy haritra ihany manitsy iny manao kapa satria rehefa lefona no entina dia kapa no atsofoka ny antony rakiraro no andeha vombinina hampanaovina ny nofotongotra kanefa ny tanana vanana milandra zavatra misy asiny dia apetraka foana le hasipaindren'ny razana mba tsy ho very mba holovain'ny aoriana ary mba hahafantarana fomba ihany koa ary anisany miteraka fitiavana ho an'ny zava-masina tahana no antony anaovana kapa amin'izao moa fa kapa io fa raha ny rariny sinitsiny tsy tokony anao kapa tonga dia hoe tongotra satria mitondra lefona dia miaraka mijoro ary tsara famindra dia omeny asin'ny teny tsodrano mandroso dia hotoloran'ny fitiavan'ny teny tsodrano verina ka hoe ombala mazava loha tsara miroso tsy mba tafitohana ary faly miverina tsy mba misolifatra mahafinaritra tsara mihitsy manahoana indray le resaka collet sy ny tariny ndray sa hoe firavaka tsotra collet dia misy ihany hoe misy mahita hoe vakana kely amin'ny mahavolamena azy moa dia ny volamena manana ny asany manokana mitaky fahamarinany zanak'olombelona ary mangataka ny fahadiovany fo ny vola fotsy dia mariky ny fahadiovana mba ho atsiaro tena ny zanak'olona malala ny fahamarinana ary tia fihavanana ka hanana maso madio mitazana ary toerany saina miabo fa tsy hanana foaka ala kory sanatsindresaka dia ny hazo misy hazo ihany koa eto ny hazo dia anisany singa ny fanaka masina navelan'ny razana zay mbola tahanatsy amin'ny androany avy amin'ny sombo tehana
nitsangandrery zay ao amin'ny lapa misy atsika dia noentina izy novombinina mba hibitsika ny singam-panahy manodidina ny tena mba hahafantatra halala tsy aro tena raha toa ka misy ny adosoana mety natao na ny fomba fijery na ny fomba fiteny na ihany koa fomba fisainana ny fanohatra tamin'ny rariny na ny fitoepo na mety toka kafaliana nefa mety fanano olona dia nainay tsy tadidy dia izy no mampatsiahy ary manatanteraka manefa ny adidy izay mbola tsy vita. Onoa mety rafino marina ve ny filazana fa hoe ny mpandala iringiriny toanareo sahala am'tony ilay fomba malagasy tony hoe tsy maintsy mifoka rongony sy ny sahala am'izany marina ve zany? Tsy voatery ohatsan'ny amin'ny ay aloha zao arakaraka ny razana ny andohan'le tsirairay ny amin'ny anay aloha zao tsy mihinana an'izay zany hoe mety rafino zany mazava ho azy tsy mihinana an'izay sady tsy misotro toka ihany koa fa io arakaraka le razana zany arakaraka le razana sy le zavatra ataon'ny olona mahatonga antsika milaza miteny hoe diovy mandrakariva ny sofina ary fafao amin'ny andro manontolo ny maso dia hotsahany arao teny ny vava mba hahafantarany sainao ny andriamanitra tomponao ka tsy ho voafitaka ny fonao. Mazava tsara mihitsy zay rehetrarehetra zay afarany saika diniko satria zay ny alalan'ny olona anao indrindra fa eny toseny moa ho resantsika ihany rehefa avy eo ny makasika anao hoe maître rafino eo amin'le hoe maître mihitsy ny asa tadidinao efa misy fotoana resako kely ihany iny teto amin'ny fandaharana fa bidibe zany mbola mamerina manontany indray androany hoe fa maninona moa ianao maître ianao ve mpisolo vava sa vaty tany sa ren'le mpanao aiady reny sa inona mahatonga an'le hoe maître rafino tompoko? Le hoe maître angamba tsy izao no nametraka an'izay fa raha nisy nanontany aho dia hono navaliko azy hoe maître iankohonako aho maître iankohonako aho fa raha ny olona tarihako arany afaka miantso maître afaka miantso ny anarako satria le maître ohatrany hoe salany napetraka fotsiny fa tsy ao anatiny anarana kopy misy fa ny olona no nametraka azy noho ny andraikitra tahan'ny tena satria efa présidentna sport zao baolina ay maître le mitondra boakely sy zany zany efa mitondra mpanao sport aho mitondra ihany koa zao fikambanana zay filoha nasionaly gasy tsara fomba eto Madagasikara mitondra mampianatra ihany koa zao ny tontolo ara-panahy sy ny fahendrena zay ananany razana teo aloha ary gasy tsy misy fangarony dia misy ny olona miantso feno misy ny olona miantso feno manakasy misy ny olona miantso maître kanefa n'izay antson'ny olona dia ifaliko avy hatrany satria tsy ny anarana no inona fa le toe-po madio sy ny masonao mijery mahay manitsy tsy mandatsa no voninahitra. Ina iroso ao anatin'ny fandaharantsika misy an'le hoe malagasy sy manakasy inona mety hevitr'ireo le voambolana roa reo maître rafino? Malagasy sy manakasy iny manko tantara lalina sady lavitra be satria ny mpanjanaka sy ny vahiny no nampiovaova ny anaran'ny gasy satria misy firenena iray tsy mampiasa teny g fa l ihany dia amin'io tantara io nefa ny tantara ny soratan'ny vahiny tsy aharo raisina ho marina avokoa vokatsy ny fanjanahana nisy teto amintsika ary tsy izay rehetra tantara ny soratan'ny vahiny no marina rehetra na tonga n'le teny hoe ny masom-panahy mihiratra ao anatin'ny saina manodidina ny vavan'ny olona mandrafitra ny teny tsy mba nomeny razana nanam-pahendrena ho an'ireo nanadiady sy nakafanadiadiana amin'ny fomba ny razana tia fahamarinana tsy mandafy havanana fa tia mampijoro ny firaisan-kina. Farany ty ohatra ny portafay sa iny ty hoentanao ty sa tsy misy idirany amin'ny any? Izy ty ny atao hoe boky masina tsy mba ho raisim-behivavy misy ny asym-pahendrena so dia azo asio kely sa tsy azo asio? Ny andininy sombony ihany no azoko mena fa raha izy manontolo inoko tsy hamezatsy fa hamezatsika le endriny fotsiny hoe mba azo asio tsara ka tokantrano ato zao misy resaka tontolo spirituel teny gasy izy io tompoko ohatrany hoe soratra hebreo sa sady tsy hebreo tsy sorabe ihany koa nefa sorabe izy fa any gasy ary sorabe izy fa tsy an'ny arabo satria isika gasy dia gasy ihany ny andohantsika dia teny gasy tia mifono hoditra ary ihany koa voasoratra amin'ny taratasy zay voavita tamin'ny asa tanana gasy taratasy zany io le tamin'ny alalan'ny zava-maniry ndray manahoana ny ranomainty sy ny ranomainty dia azo avy amin'ny ranom-boaloboka
no tangosana tsinam-bolana ary naotrika miakapeno manana karaha fahazava feno ena tsinanana ny volana dia avy ny razana teo aloha nanoratra ny teny fahendrena isan-karazany mba holovain'ny taranaka 5 sy fara ohatra iray ny fihavanana. Ka i boky inona zany ty ohatra hoe neny kristiana zao ohatra hoe misy hoe baiboly dia ity zany boky inona ndray na ny boky pahalalana no ilazana azy, boky pahalalana zay zany ny olona rehetra afaka manana azy ve sa ny mpandala ohatrana no manana azy efa vitsy izy ito le tena boky ito fa tsy le hoe natota na no avadika na no soloana fa izy mbola tamin'ny vao ny andohany mihitsy izy ito ary mbola misy fa tsy hita ihany ary mbola ao ihany koa ny sasany zay ho hita sotazana ho vakina ho adika amin'ny teny haio enona amin'izao fotoana rehefa amin'ny 20 ny volana aprily alamady be eny Anosomasina Itosy misy ny asam-panahin'ireo razana tsy maty fanafa velokasina tsy izay fa rasoa fanatsika tia fahasoavan'ny zanak'olombelona sy rasoar'ny rano tia mifahombiazan'ny ambany lanitra miaraka amin'ny rasoary velo tia firaisakina fa tsy milefitra ny famarinana. Eny ary mahatrafeny tonga dia izay mihitsy no resantsika voalohany ohatra ka mety aminao ilay resaka hoe alamady be ity matetika lasa very ny malagasy ny vahoaka malagasy mihitsy ny hoe alamady be tomba vao malagasy tsy fantatra tsony fa azonao hazavaina ve inona le alamady be samy hafa amin'ny tomba vao malagasy fa izy io toko io manko samy manana ny fomba fijeriny lanitra ny tsirairay fa raha ho anahy manokana zany ao aminatin'ny gasy tsara fomba zay tarihako sy manjaka tokana dia tsy manasarotra ary tsy makahala ny fomba mitondra fahasoavana eto ambany lanitra izahay na iza manatanteraka zany na iza manatotosa azy. Ny tomba vao malagasy ny tena ny gasy tsara fomba dia anisan'ny nanotrana azy tena mamasina satria nahoana izahay ny manotrona hita sy taratra fa azo hoekena tokoa hoe ny mosary ny favalo ary santabary no atao ary vary ny foto-tsakafon'ny zanak'olombelona ary fanahy kosa ny fotom-pahalalana sy fotom-pahendrena ho an'ny fanahy ao anatin'ny zanak'olombelona ka raha ireny ny tomba vao malagasy raha migasy tsara fomba tsy misy ny olana ary tsy manana olana izay fa anisan'ny makasitraka na izy manao fomba eto ambany lanitra na izy manatanteraka fomba eto ambony tany rehefa ao anatin'ny famarinana sy ao anatin'ny firaisakina mifono evim-pihavanana dia inona angamba zany fa tsara fa tsy fandroritana ary ny afatra mba tia kompita kely ihany koa mba hoen'ny mpandalina rehetra hoe raha misy hevitra tiana hifanantonana ary hevitra tiana ho ampifamenona tsara loatra raha mifanantona fa tsy mifanala baraka mifampiatry voninahitra any anaty tambajotra serasera ampitombony tsy fahalalan'ny tea fantatra fa mifanantona isika dia mifamenoteny dia mifanaraka araky ny rariny dia mizotra ary mandeha ampilaminana miaraka amin'ny fitiavana isantaona. Inona no ataoko hoe manakaiky kokoa amin'ny maharesy lahatra mety raha feno tsy le fikambanana taritinao le volana aprily volana maritra volana aprily teo ve sa le ary amin'ny volana septambra ary ambanimbany ary sa le inona kokoa no everinao fa tena ny tena maharesy lahatra dia le fitiavana fa tsy teny mihitsy aho hoe rino maharesy lahatra raha hito maharesy lahatra satria sasanangy tsy mitovy ireo ny ray santabary ary fankalazana fampahafantarana ny rehetra no hoe tomba vao malagasy ity kosa joro fanompona araka ny teny hoe fiverenana andoharano mba hanana toe-tsaina miabo ny ambany lanitra mba hanana ho fo ty fihavanana araka ny mahalamady mpihavanana azy araka ny mahalamady ny tany azy satria ny tany ny tompony teny fa ny lanitra ny toeran'ny fanahy ary ny fahazavana no onena amin'ny fahendrena ary ny maso no iangonan'ny fitiavana. Ny farany le resaka alamady be ty ohatra inona le alamady be zany zay ho ankalazainareo eny Anosomasina Itosy amin'ny 2 ny volana aprily avy zao. Ny alamady be zay ho ankalazaina eny Anosomasina Itosy tsy vo io ihany no nankalaza ny alamady be ny gasy tsara fomba na intenanay fa isan-taona dia manatanteraka zany ary tsara ho fantatra fa hiakatsaraiky amin'ny 20 amin'io ny omby efa natolotra ho an'ity tany manano ny asiny tsirairay
amin'ny zorom-bitana misy azy eny. Na ny teny Ambomanga zany, na ny tao Andranoro, ny teny Ambotrabiby, ny teo Andrason Fanatsika ary ny Lapa, misy ireo fanaka masina zay tahako sy tazomoka ankehitreo asamin'ny androany. Resaka an'izay no tadidiko ohatra nisy fotoanareo nandevina omby. So dia azonao hazavaina kely omby ny alevina tsy le hoe mba zaraina sa inona le hevitra le omby nalevina velona. Ny voalohany indrindra dia tsara trano ny sokafan'ny saitsika hoe ny baikon'olombelona manapetra faniraky ny fanamana famarinana tsy misy fiafarany. Ny omby no nalevina velona tsy ny nofoko no mibata fa ny fanatompony tany no nibitsika ny tenako araky ny rariny. Satria na izao ary mbola ny aoatra fa rehefa avoka ny avoka ny seho ka napita ny teny mifono anatra ho ahy dia nanatanteraka aho noho ny amin'ny sitrapon'ny fahamarinana sy ny fihavanana. Maninona no hoe naleviko velona tany masina no misy azy. Angamba ny fantatry ny be sy maro hoe tany masina zany tsy azo tsakatsakana, tsy azo tombonana angady, tsy azo kitikitihana raha tsy hoe misy antony manokana. Ka ty misy antony manokana. Inona le antony zay? Le antony any mahatany misy jiny azy, manany ny asiny sy ny fahamasinana. Izy angatahan'ny olona fahasoavana sy ny efa nangatahan'ny olona fahatsarana noho ny amin'ny mahasoa ny fiainany sy ny fony na ny fanahiny tsy ambaratelo moa anazy iny fa tsy afaka hoe nono tena. Ary io efa tam'izany no nisy nahanosy masina azy, fatatsy ny ambany lanitra rehetra zany. Ary ny antony ihany koa hoe nandevenanao mivelona azy betsaka ny olona maty teo. Ny ambo moa zany maty teo amin'ny toeran'io raha nisy an'le sonoana nototra tany teo. Ary misy eny vavolombelona zany ary zavatra misy sy tantara marina izany. Manala fady zany ve le isa hoana? Manala fady sady manadio ny asin-dohan-tany ho ny anan'ny alamadiny. Ka tsy mampijaly biby ve nareo biby velona ny alevina ao anatin'le izy? Karaha hoe ampijaly mahafinaritra mihitsy efa notaniany gasikara hoe mampijaly biby. Ny omby raha ho vonoana eny amin'ny laboratoire mialatsiny amin'ny tembaiko dia tsy maintsy vonoana hatrano zay vao hoanina. Fafinaretana sa fahendrena satrinay ane ary mba fanindrina mba hananaovana zavatra hafa araky mampandraraha amin'ny tena ny vola fa tsy nividianana omby anapitrisany na ihany koa nandaniana vola manapitrisany na najariana io toerana manany ny asiny zay nanome fahasoavan'ny olona io. Fa noho nyle hoe raha efa mikorina ato anaty dia angambany fa ny fahendrena tsy voavidy vola ary ny fahalalana tsy azo atakalo. Zava-bety hazo raisin-tanana eo amin'ny olona iray raha hoe ho atakalo. Fa noho ny fitahiny sy ny finoana ary ny fakasitrahako ny teny napitany ahy no hantony na andrisika sy naharesy lahatra nanatanteraka nanatontosany fomba. Ary tsy omby velona ihany no nalefa aho fa mbola misy ny akora voajanahary. Ary ny omby raha nalevina velona tompoko mbola nisy ny fomba maro isan-karazana. Zay izy vao nalevina velona. Ary niainga tamin'ny ora ny atomboka hatramin'ny fanasana azy raha izy niala tany apahatra nalefa nipita lalambe tsy nijerena fiarakodia tafapita. Ary raha izy andeha levina velona dia napita teo amin'le rano lalina mitokodina ka rehefa tafita eo izy dia azo asitrika. Tsy tafita eo izy fa miletika anaty rano dia zay zany ny anjara nakasitrahan'ny fanahin'ny tany azy. Mbola nisy ihany koa ny hora tety andro sy tety vitana zay nahaly milohan'ny andevenana anazy. Mbola nisy ny mangazo 7 sy ny akondro 5 ary mbola nisy ny fotsombary tonga lafatra notsimpon'ny olona virjiny ary nalefa niaraka aminy. Ary mbola nisy ihany koa ny loha rano no lolo avy na lehilahy virjiny latsaky ny 12 taona nampandrona azy. Ary mbola nisy ihany koa ny fomba nampandehanina nalefa tao anaty dobo mandrevo izy. Zay dobo tsy ahafahan'olombelona miakatra raha tsy tomina. Ka rehefa tafakatra tao izy dia mbola nalefa ny tety andro niainga teo amin'ny alamady izy dia namakivaky an'iny ny alohotsy, ny adalo, ny ajady, ny alakosy dia niakatra izy teo amin'ny alakarabo. Fa maninona no akariny izy eo amin'ny alakarabo araky ny tety andro sy ny tety vitana tazana eny amin'ny lanitra sy ny fomba firafitry ny kitana dia ny alakarabo ny mpamokatra ary ny alamady no manarina azy. Satria ny olona rehetra zay ho tonga eo dia tsy azo oferana raha toa ka sosony tsara
ary maninona ihany koa izy nahato kely teo amin'ny alakosy raha sosony tsara no androsony ao ka angataka ny mpamiratra no avy rampitso de lavelona tompoko lahy ka tanteraka mifangatanao tompoko vavy fa raha anao ratsy de ny am'vavady voalohany de efa tsy tafiditra ary raha ndeha hitondra halahelo na andrafitra teny amin'ny hevitra tsy mitovy de eo am'vavady faharoa de tafitohana ary raha hiditra ao ka iziriziry hanatanteraka anao ratsy de tonga any an-trano milo atenda zay no antony hoe ny sosony tsara ihany no ifanetrehana amin'ny maharasoa mifanasika azy ka raha sosony tsara no anoloana ny zava-masina toy ireny de tsara tsojano izy raha soarin-drano fa raha ho ratsy de fotoana angambany ny andro maraina vaky masoandro ahafahana mandinika sy mandalina ny tokony atao sy no heverinao tanterahana ka natonga ny razana ny teny manao hoe fataro ny fiafarahana ny zavatra ataonao mialohan'ny anomboana azy ary aza mametoky ao anaty hafaliana fa foazo ny masom-panahy hainy tsara satria ny masom-panahy mihiratra mifo de mampianatra ny saina ho tsara fa tsy mibaiko ny fo andeha andrafy na anao ratsy na ankahala ary manokatra ny anjak'Andriamaso anana fomba fijery madio tsy mitanila natonga ny razana-be miteny ihany hoe mozana be tsy mandainga malala be analana sy ny kely tokony ho fianona ohatrany hoe mitantara mety raha feno fa ny zavatra anankiray ihany koa zany raha verenantsika le alamady be zany inona le alamady be le fankalazana mihitsiny efa nisy tany aloha ve de ankalazaina am'izao ohatrany ahoana ny atao anatin'izany alamady be zany izavy ny afaka mankalaza n'izany alamady be zany sa afaka mankalaza n'izany daholy l'olona rehetrarehetra tena be dibe mihitsy le fanontaniana tiako apetraka matsy anatin'le ny alamady be voalohany indrindra dia hoe afaka mankalaza azy ny rehetra efa mila manaja fotsiny ny fomba araka mifanatrify azy raha toa ka eny amin'ny tany masina ny anatanteraka azy raha ny an-trano moa de tsara tsodrano atsany ny fomba rehefa alamady be de samy manana ny fomba ny tsirairay raha ny anay zao ny fantatray de afaka olazaiko fa nen'ny afaka nen'ny hafa angamba tsy ho tataraiko satria sao de hoary ny sasany fa mitsara na miseho takizany indray raha fa amin'ny alamady be ohatrany io de misy ny atao hoe renouvelle terena ao alohan'ny vaky masoandro misy ny fandrama an-tantely misy ihany koa ny tany malandy ary misy ny fidiovana isan-karazany misy ny jorovelona tsiny zany fa noomby zay ho alatsakaraha ho an'ny tany mba hampiseho ny marina rehetra mba hijoron'ny asan'ny fahamasinana ary mba hahafantarana hoe ty fihavanana ve ny zanak'olona sa mila ampianarina firaisakina angamba ny tsisy nafiana marina manontolo ny ambany lanitra fa ny fifampizarana fahalalana no tarika tsatsara indrindra rehefa alamady tonotona ny andro satria izay le hoe miverina andoha rano ary ny alamady de afahatra am'izay ary mbola etoa mandrak'izay ihany koa zay angatahana fitahina avy amin'ny fahazavana mba tsy ho maty manoto tsy ho lefiasina ny fomba nrazana mankalazy ny alamady eo anatrehan'ny fahamarinana fa tsy mitady tombontso manokana ho azy ny faharoa de hoe raiky am'roapolo aprily io mihitsy ve no andro de tsy miovaova ve io sa mety misy fotoana io miovaova sa io fotsiny safidiny gasy tsara fomba atao anatin'le miova raha tamin'ny heritaona zao voalohany volana me satria isika ny gasy tsara fomba de manaraka ny eny amin'ny lanitra ianareo zao masoandro sakitana sa manaraka mijery masoandro amin'io fotoana io de isy ny vibanjinana masoandro mihintsy sady manaraka kitana ny volana no tety masoandro de zay no mahatonga hoe amin'ny efa alamady toy ireny de misy foana fijerentsika masoandro mijery masoandro arakaraka re izy eo fa araka amby 20 de mandritra ny 5 minitra mitazana masoandro sady manao ntsitsy no mandrafitra ny teny ampadiova-po miaraka amin'ny fitiavan'ny saina manomboka amin'ny 10 ora sy 10 minitra maraina zany iasa tsy ny joro no alatsaka ny omby miampy an'ireo manotrona an'ireo rehetra na saina avy any amin'ny faritra sy ny atsanam-pitan-dranomasina tiako tenenina hoe le alamady be zany fikambanana hafa ihany koa miaraka mankalaza amin'io sa anareo le gasy tsara fomba ihany no 21 avril fa ny akoatran'izay mety samy manana ny datiny tovy daholo ve ny daty zany maro ny ankalazana azy amin'io ary betsaka no hita
eraky ny ambany lanitra fa samy makalaza mifaly any amin'ny azy any de mifampitsodrano ho an'izay makalaza ho an'ny tsy makalaza kosa de angamba tsy ho raisina favalo fa ny rehetra de makalaza an'io ary io de makalaza an'io daholo ny rehetra raha fa ny hita Antananarivo aloha zany no haiko fa ny any amin'ny faritra tsy afaka hotsaraina zany no ny tena tsy mahita fa raha eto zao de misy eny Akazo Malaza zao misy eny Amangabe misy any amin'ny toerana isan-karazany eny Anosimanjaka ihany koa misy amin'io Alamady io de ny fomba fotsiny no samy hafa fa ny fihavanana de mino fa tokana le lalana ombana sy ny tanjona tiana hotratrarina tsy ny zany fa le fahamarinana mampianatra fahalalana tsara ao anatin'ny olona mba hananany ambany lanitra filaminatsaina mba tsisy ny tebotebo ao anatin'ny fo fa honeran'ny fitsikitsikina mandrakariva ny endrika miaraka amin'ny fanantenana tsy mba diso safidy. Azonao tantaraina kely ve ny mety ho fizotra ny fandaram-potoana amin'io satria resaky ianao hoe fimpanjinana masoandro manao tsitsy de makaiza raha ohatra ka mba tsara ho fantatry ny olona ny voalohany zany de misy ny safrano amin'ny maraina ho an'ny rehetra zany afaka mahandro daholo misy mpitsoka misy mpitendry zava-maneno efa nalaiko manokana ho an'ny olona zay te hanao fomba araky ny fombany misy ihany koa ny fizarana fidiovana kely zay andro fandronandroa andro ihany ary misy ny joro ny fandaharam-potoana zany manomboka amin'ny 7 ora ny safrano ary manomboka amin'ny 4 ora sy 4 minitra ihany kosa no mifitrakana lanitra ary amin'ny 7 ora sy 7 minitra no anoka baravarana inona moa le manoka baravarana manoka baravarateny ary amin'ny 10 ora sy 10 minitra no manao ny joro mifandatsahana ny raha zany ny raha anomby ary amin'ny 2:10 ora sy 2:10 minitra indray de ny famafazana ny tsodrano ary amin'ny 12 ora sy 12 minitra no fidazanana ny masoandro de aorin'io ny misy ny mpikanto isan-karazany zay ho avy eo hanafana ny lanonana ao ny tarika mamely maso ny vakodrazana isan-karazany ao ihany koa leo afaka mifandimby mitondra teny ny tsirairay ary hanasana ny ambany lanitra tsy hanavahana tonkom-panao politika fa zay rehetra tonga eny de ho raisina tony tamin'ny fankalazany nanaovana ny asam-pihavanana malagasy de afaka mitondra fitenenana daholo avokoa fa kosa mba teny mendrika araky ny mahafaly ny sofin'ny vahoaka no lazaina zany hoe nampanao politika zany na olona ambony na olona ambany afaka tonga eny avokoa fandrondrano ny zanak'olombelona tsy misy ny avisiva fra ihany rehefa mandry mazava tsara mihitsy farany ao anatin'izay le Alamady be zay ary inona no mety hoe antso hoe na asa mety ho fanetanana ihany koa zany hoentinao ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika ya ny Alamady be dia manasa ny rehetra avao atsimo mampandrehan'ny avao avaratra ary mampilaza ny avao atsinanana ary manao odiny avao andrefana ho an'ny ambany lanitra tsy akanavaka finoana tsy hanavahana sarangan'olona fa afaka tonga ao avokoa ka manasa ny rehetra ho avy na de hiainy fotsiny ary na de jery fotsiny any ary satria ao anatin'io ihany koa de misy ny kilalao teny misy kristianina iray mpahay baiboly zay anisan'ny tondra ny teny amin'ny kristianina azy ary ny tenako no safidian'ny fikambanana hampiavaka ny teny razana malagasy manoloan'ny teny kristianina kanefa ny tanjona de raha ihany le lalana tsy ny zany fa mifahendren'ny maso mijery mazava tsara mihitsy raha ohatra kely ny fahatongavanao eto milohan'ny idirantsika ny resaka fitsaboana miteraka devitra kely ihany le resaka doany raha ohatra ka siraky maître feno hoe manahirana zany dia lasa mifanentsika amin'izao fotoana zao ny mpandala ny fomba malagasy sy ny mpanaraka ny fomba fivavahana kristianina nanoloana renitsanga teny Ambohimanga sy ny maro samihafa ireny ka zay ny rezantsika hoe tsika malagasy ray daholo ka ohatrany ahoana marina satria misy zao an'ny kristianina zao de mitaraina hoe misy doany anankiray akaikina tanàna misy feona langorona iny ty zavatra ty
adiny kely izy bebe tao fa le mandindihy mirahira sy ny maro samihafa zany ao anatin'izay de tsy akilany ndray koa mitaraina fomba gasy hoe misy reny mpiandry sy mpivavaka reny mandeha mitsoboka any amin'ny doaninahy hoe manala devoly sy ny maro samihafa ohatry ny ahoana marina ny tena fipetraka izy io tompo zay zavatra zay nga mandeha hoe angamban'le mino fa tokony tsy fanaratsy ary tsy tokony hifanendrika sy hifandrafy marina tokoa fa nisy ny zavatra antranga teny Ambohimanga ka reny zavatra zay ny gasy moa manana fahendreny manokana isika gasy izay no hantony na tonga atsika ny joro nametsaka ny asom-pihavanana mba tsy isian'ny fandrafesana mba tsy isian'ny fankahalana ary mba hanalavirana amin'ny fanaratsiana zay zavatra zay ray hoe misy atoko-pivavahana misy doany eny akaiky ny toerana hivoriny angamba ny samy manana ny lalany le izy fa ny ivatanana de ray ihany inona le hoe lalana samy manany azy raha zareo kosa mivavaka de samy manantateraky ny azy fotsiny ngamba fa tsy mifanaratsy zay izy raha hoe ratsano tsy misy avaratra raha vohatra aviavanana ary raha hoe ny mpivavaka ny kristianina mandeha mijabaka amin'ny doany zay zavatsy zay lavina ary tsy ekena naovinanaovina mihintsy satria ny masom-panamy foa hoy izay dia mampianatra ny maso hitiny natiora mitovy aminy fa isika zao natiora ary reny zavatsy reny koa voajanahary ka izy ary ny afaka handafa tsy voajanahary isika tsy ny fanaratsiana ny hafa no hitahin'Andriamanitra fa ny fanananao toe-po madio sy saina tsy mahay makahala no tahin'ny fahazavana ho anao mandrakariva ka anizy ary ny fahazavana adia ny tsara indrindra dia saka manao sy avozo hoe samy manana ny manitra ho azy de samy manana ny finoany fa samia fotsiny mandeha amin'ny rariny samia manam-pitiavana ary samia tia fihavanana ary samia mananatra firaisan-kina ny antony maninona ny lasa miditra amin'ilay ataontsika hoe mifanimba ny fanaratsy sy ny salamy zany ao anatin'le izy ho anareo zao mpandala ny fomba malagasy reny doany reny ve afaka manaja ihany koa ny fiarahamonina hafa zay mety hoe tsy mitovy finoana aminareo mazava ho azy zany satria ny razana de nampianatra aza makahala ny tsy mitovy inona aminao ary aza manaratsy ny tsy sahala fomba aminao raha ho anay mpandalina ny enti-razana zany dia ty fiarahamonina ary tsy manana olana ny fiarahamonina ihany koa any fomba ka io moa le hoe maninona no mifanaratsy miankina mpanabe iray ihany no ahafahany taritina mipetraka sy namana tsara na manaratsy rehefa mpitarika no mampiditra teny mifomba fanaratsiana ao anatin'ny olona hotarihany de mazava ho azy fa mipitatra any ny teny iny de lasa tonga fanaratsiana ary tonga atsany fanaonaovana foana mihintsy arany fa rehefa mpitarika mampianatra ny fahendrena sy ny fahalalan'ny rariny de mino aho fa hanana fandeferana hangina amin'ny olo tsy ny olona hotarihany fa handinika ao anatin'ny maso izy ka hafantatra sy hahalala fa hoe mbola tsisany na fiherevitra an-tanana ary mbola tsisany nataona rano an-dambo mandainga zay milaza fa malala marina manontolo ka izy amintsika ambany masoandro ary no nahaisany masokoditra ary izy amintsika rehetra no nahaisany volony raha izo avy no tapahana ny fehany zany tsy nisy nahafantatra amin'ny marina rehetra manontolo fa sambatra zay mirereny ananany kanefa tsy manaratsy ny hafa na de zany any ary ona mba manarotra kely maître Fendra afaka valinao ino ny antony mahatonga an'le eny amin'ny doany misy bonbon misy tantely misy zavamamy zany de misy asa tolotra maro samihafa naka ny dikan'ireny tompoka ho raisina le zavatra ohatr'ireny le ho raisina le hoe hevitra tsara foana no ho alaina sy tsongona ao anatiny zany hoe raha dikany temy baiko izy de hoe pozitivena foana zany ny dikany zany raha manolotra mamy iray mba ohatra iray ty ambarako ty hoe raha manolotra tantely zao engany tantely ito ry Andriamanitra andriananahary mba hitondra hamamina ho an'ny fiainany gasikara ohatra ahaizana ny tsara ka iriko izy ela velona mba ho mamy fiainana ho ten'Andriamanitra eto ambany lanitra misy ndray ny vatomamy ty ny vatomamy raha ho atolotra ka le ho antolorana azy tsara ho fantatra hoe tany sa vatomasina raha vato izy ny vato raha nangataka nangatahana fahasoavana de tsy nitaky tambony na takalonaina
fanangataka amin'ny fahatsiarovatena zanak'olombelona fotsiny ihany mba halalay isotra. Karaha vato mamy zany natolony napetraka eo ambony vato de mba hoela velona homba amin'ny fihavanana tsy misaraka toy ny vato miray eo anjorona lamady ny fihavanana ary mba ho masina tsy maty manota an'izay latsakainao azy fa ho mamy mandrakariva eto ambonin'ny tany mba ho lavitsy misopatra tsy andairan'izay ozina fa ho mamy mandrakariva eo anatrehan'ny famarinana. Inandray le sorona ohatrany hoe misy mamono akoho lamena sy ny salam'izany reny razonao azavaina. Ny akoho lamo iny izao tsy de mampiasa akoho fa rehefa mandeha amin'le faritra hiray izay ihany aho mampiasa akoho. Ny raha zany de mariky ny atao hoe fidiovana ka natonga an'le teny hoe raha ilatsaka ho an'ny tany ny raha de mifanainy kosa hiakatra ho an'ny ho any amin'ny abakabaka hiazo ny fahazavana eo le mitaky ny fahaizan'ny mpanajary sy ny mpandalina mandrafitra ny teny ho any ny hampitanana azy amin'ny mahason'ny olona zay tompony ny omby na ny zavabelona zay ho alatratra eo. Ary misy fomba ihany keo ao miankina amin'le zavatra ho an'ny olona iny raha marary ve le olona nanolotra satria manko misy ny olona rehefa marary de raha fasitrana izy de manao hoe de amon'omby ary zay ohatry zao mandeha anao zao fa ny olona manko tsy azo terena hoe tsy maintsy mamono omby ianao tsy maintsy mamono an'izao ianao tsy zay le izy tsy azo terena am'izay ny olona fa rehefa izy mihitsy no miteny de arak'iny no anatanterahana azy raha narary izy ka nahazo fahasalamana raha nananolana izy ka nahita fahasoavana de arak'iny hoe fisaorana nanolorana azy sa joro mpihavanana raha fisaorana izy de hafa ny teny atao zany hoe misy teny isan-karazany zany halefa miaraka amin'ny raha an'le omby na le zavabelona midina amin'ny tany de misy teny ihany koa halefa miaraka manandratra n'iny to na hoe tozy izy hena na trafon'omby mijerevana lanitra fa tsy hoe akory eto de eto ihany no maso raha alefa ho any amin'ny lanitra izy de mijery lanitra mitraka ny atoko fa raha ho an'ny tany izy de miondrika marina fa hoe fady ny gasy ny miondrika ny gasy tsy miondrika rehefa mivavaka ary tsy miakohaka fa mitraka sy mijaridana mahatonga an'le teny hoe tsara joro mitsangana ho masin-janahary. Dia misy fomba ny tsiraray avy zany zay zavatra zay arakaraky ny olona manatanteraka azy fa ny takina fotsiny de hoe atovy am-pahamarinana trany mba apetsy ampanjary ho lavorary amin'ny zavatra ho atao an'ny olona mba hanasoavany ny olona iny anao zany hoe adika amin'ny teny baiko ihany le izy hoe efikasy satria raha fa ianao no atsaraiko de tsy anadinao any Andriamanitra ao ary raha ianao no asoaviko de ho manahako mandrakariva ianao fa raha ianao no aratsiny ny hafa de tsy ho tsaron'ny fanahy anatinao ny olona nanisy maloto anao mahatonga le hoe ny rehetra de azo atao fa mahaiza misafidy lalako mbany ny onaona afaka izakazahana fa tsy afaka ijoroana maharitra fa ny tamin'ny mafy kosa sady afaka hitsangarana ela no afaka hivezivezena atolotra ho an'iza zany reny le fanatitra maro samihafa reny atolotra hitamaso ve tsy hitamaso sy ny salamana izay le hoe tsy zay tompona ny mavonjy fa ny inona ny mahafaka atolotra ho an'ny fanahy zay mpiany zavaboary manodidina ny zavamasina misy azy eo ao avokoa ny zavamasina misy ao ohatra fanano misy ao ohatra trondro misy ary mahasy ny tany azy de zay makolokolo ny tany ny tsimbininy ary zay mamea hasina azy no ampiakarany voninahitra fa zay manaratsy sy manotanota azy kosa de andrasan'ny fahatsiarovatena mandretsy mirabolana raha mahatsiaro toerany tsy milo atenda fa raha miziriziry amin'ny hevitra diso de sakalava diso ny fiafarana. Farany matetika ihany koa mahita ohatrany mirahira angorodao misy ohatra minesika tromba sy ny maro samihafa reny sao de mba azonao azavaina kely satria miresaka doany ihany motsika maître Raffaine ny hoe mirahira isan-karazany zay le hoe mamelo maso sy ny any zay le hoe mamelo maso mpanahy hiratra mba hifo ampianatra fahalalana sy fahendrena misy hoe ny mihetsika tromba io le fana ao anatin'le olona iray ka ny tromba zay manko mbola fanontaniana mipetraka hoe ny tena tromba de manana ny teny napetrany foana manko mialatsiny raha misy toana ny teteniko ty misy foana ny hoe raha tonga tromba ny olona iray mba omeo teny hiray makasika mifono fahendrena sy fihavanana izahay amin'ny mahafanatsaranao milatraka midina mitsofoka anatin'ny zanak'olombelona iray ka raha misy avoaka izy de azo heverina hoe tena tsy mamitaka zay
fa raha tsy mamoaka kosa izy angamba tsy azo ratsina fa ny bitsiky ny alina no atenaina ary ny bitsiky misandratrandro no heverina angamba fa hitarika raha toa ka ao amin'ny olona marina le fanomezam-pahasoavana. Misy olona miteny hoe misy fanahy miresaka mihitsy ndray misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy maro samihafa misy indray hoe misy hoe fanahana mpanjaka sy ohatra marina ve ireny zavatra ireny ka zay nambarako zay hoe ny mpanjaka dia tsy manana fahavalo ho an'ny vahoaka ambany masoandro akoatsan'ny zay manivaiva amin'ny fahamarinana ihany angamba ka arak'le hoe raha misy mpanjaka tonga ao aminao dia azoany tsirairay no manontany ary maka ny fahendreniny sy ny tetiarany avaizy ianao dia inona ny asa natao, inona ny fahendrena afaka tolotrao akoatra ny efa fantatray. Satria ny didin'ny malagasy tsy mba folo fa ny didin'ny malagasy dia zato miakatra zay miangetaheta moa mila izany didy masin'ny malagasy zany dia omeko mamam-pona tsy misy tambiny ary ny teny masina ka ny teny tsy azo amitahany fa ny teny ihany mamatotra ampilaza azy raha toa ka tsy mifono fahamarinana sy manana tanjona tsara ao anatin'ny saina ny olona manapita azy. Tsy mandresantsika kely moa iny amin'ny ataontsika hoe fomba malagasy azy ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha miresaka an'izay ataontsika hoe fomba malagasy atsika ianao ve mihevitra fa ny fiverenana amin'ny fomba malagasy no ampandroso an'ity Madagasikara ity sa io fomba malagasy ataontsika io no tena tsy mampandroso atsika sahala amin'izao? Ny toe-tsaina no mampandroso, ny fomba mipetraka amin'ny fahamarinana trany ary ny fomba ny razana malagasy dia manana toe-tsaina miaby tsara ka rehefa manana toe-tsaina tsara sy fo mazava ny zanak'olona ambany lanitra dia mipetsaka le teny manao hoe sambatra ny firenena manana ponina tia fihavanana manaja ny fahamarinana sy ny fomba ny razana tia firaisakiny eo amin'ny tany ijoroana fa izy ireny no firenena mandroso. Zany hoe avy aminao sy avy amiko no mampandroso ny firenena. Rehefa mahay mifankatia zao sy anao dia tsatra atsany ny tanjony. Fa raha ny olombelona roa samihafa no mifankahala dia ny hevitra hampediana ao anaty fahasosorana dia tsy ahitana tombotsoa. Fa ny teny hampilaharina ao anaty fitiavana dia ahitana tombotsoa maharitra. Mazava tsara mihitsy. Enary mandeha ny fotoanantsika Maître Feno amin'ny mpitsabo ny enti-paharazana anao dia ndao mba ho resantsika kely zay hoe tontolon'ny ny fitsaboana ny enti-paharazana izay indray Feno, Maître Feno mitsabo amin'ny anaran'ny inona moa ianao? Rano ve sa ravikazo sa fanahy sa kalanoro sa inona eo anatin'izy? Ya Maître Feno moa fa hatramin'izay ka hatramin'ny androany ary mbola mandrakizay no mitsabo sady mpandalina no mpanoratra. Ny fitsaboana dia miankina amin'ny tsirairay ihany. Tsy izy voalohany indrindra dia tsy izy rehetra marary akory dia misy mamosavy ary tsy izy rehetra marofirofy dia nisy nitolaka. Fa ny fitsaboana dia avy amin'ny alalan'ny hoe fahamarinana mitaky fombiazana. Ny fitsaboan'ny Maître Feno dia mitsabo amin'ny alalan'ny teny, ao ihany koa ny akora masina voajanahary ary ao ihany koa ny rano isan-karazany rano moa iny tsy vidim-bola ary ao ihany koa ny hoe sorabe, ny sorabe moa iny zay foy misy fotoanany ihany koa ny anjoratana azy fa tsy hoe isan'andro. Ary amin'ny tontolo ara-panahy tsara isan-karazany zay hentina hanokafana ny sain'ny zanak'olombelona mba hanana ny fahatokisana sy finoana. Satria ny fitsaboana dia ny finoan'ny olona iray aloha no avy ampidirinao aminy dia ny fanokafana ny sainy ary ny fampianarana anazy, ny fahanginana mba hisehon'ny rariny. Fa ny fitsaboana ny enti-paharazana dia misy fomba fa tsy hoe marary ny olona iray dia tiany tsy maintsy omenanao, mbola misy fampianarana isan-karazany ao zay vao atolotra azy ny zavatra mifanandrify mety hasitrana azy na mety hampivahan'ny olana. Ary misy ihany koa ny fanokafana ny masom-panahiny mba hahafahany hilefitra amin'ny olona zay mety nanisy ratsy azy.
satria ny fananana fomadio sy ny fananana saina mivelatra ho an'ny olona marary na manan'ny olana isan-karazana dia anisany mampitombo ny ovitra ao anatin'ny fanahiny ka mahamora ny fanodriny ho tanteraka ary mahafaingana ny rofy ao aminy ho hiravina. Ka iny zay le ataonao zay rehefa misy olona marary tonga aminao resaka samisaina ve zany, resaka fanahy ve zany, ianao ve zany tsy mampiasa tapakazo, tsy mampiasa ravikazo, inona le akora hoentinao hitsaboana olona zany ao anatin'ilay izy? Misy ny hoe tapakazo, ny fandraisan'ny olona le tapakazo manko de hoe ratsy foana. Fa ny amtinako anazy de hoe mampiasa hazo manany fahamarina sy ny asiny aho. Ohatra hoe mandrava sarotra, mampiasa ravikazo ihany koa zao. Fa ny ravikazo samy manana ny fomba fampiasana azy ny tsirairay. Ary hoe ny tontolo ara-panahy ny fanahy ny olona, ny toerana hidiran'ny olona hitsaboana azy tsy kabinet fa lapa. Ka malapa hitsofoany azy zay de misy foana ny atao hoe fiomanana mialohan'ny andraisan'ny olona, ary misy ihany koa ny atao hoe fanomanana mialohan'ny ampidirana ny olona hiditra ny lapa. Zay rehetra moa ka efa niditra ny lapa de mahafantatra an'izay zavatra zay. Ary mbola misy ihany koa ny fomba hoe tongotra vanana no miditra ao. Fa tsy ohatran'ny an'ileo namana sasany dokoterantsika moa miara-miasa amin'ny dokotera ihany koa anatin'ny fomba fanakolokoloana ny zanak'olona. Ny an'ny dokotera tsy misy an'izay hoe aviana avanana fa ny any aminay de misy ary mafilalana kely satria ny mahasoa anao ny tanjoko ary tsy refeso mandidy ka omba labe maso tsy matahotra nofo manana maso mena satria ny mahafahombiaza anao ny farindrina ary ny tariketsa tsara indrindra de ilay hatsarany no avinao fa ny an'io vita ihany fa ny rafaka pitso kosa homan'ny sandratrandro. Taiza sa iza no nanositra anao lasa pitsabo maître Fin? Raha ny nanositra angamba tsy ho fantako fa raha hoe nametraka de mety ho haiko ihany tsy iza zay fa le hoe Andriamanitra ndre nanahary nanapita ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny razana ny Andohany de zay nilovaina hatramin'ny Androany ka mipetraka ihany le teny hoe mpandimby ny anaran-dray tsy sarotra mpandova hasina avy amin'ny tsodro any tsy hita maso. Ianao zany tsy nianatra momba ny fitsaboana akory fa tonga de zay le hoe lova zay ao anatin'ilay ny fitsaboana nentim-paharazana dia tsy anarana fa efa raha milatsaka ao anaty ary aminay tsy misy ny question bête mialatsiny amin'ny teny baiko tsy misy ny question bête amiko zay satria raha fa ao aminao ny fanomezam-pahasoavana de zay fanontaniana apetraky ny olona mila hainao ny mamaly azy raha toka nahiratra ao le fanahy madio tia firaisankina mpanandratra ny fihavanana ary mpifaly noho ny amin'ny fahasoavan'ny olona zay tia fanondrina tsara eo amin'ny ankonany. Maître Fin ve le karazany le mpanao fomba malagasy le hoe vomiditra le olona de tonga de fantatro ny problème anao, fantatro ny olona anao sy ny sahala am'izany rehefa tonga any aminao koa misy an'le mpitsabo malagasy mitaky vola be sy ny tariny reny, ianao ve ohatra zany? Angamba sika tsy de ao anatin'izay loatra satria izao nametraka hoe tsy mpaminany fa masindrazana mibitsika. Averiko hoe tsy mpaminany eo fa masindrazana mibitsika ary tsy mino devoly ihany koa. Tsy fantako zay ary tsy mahafantatra afa-tsy ny anahy ihany ka hoe ianao ny hiditra ao amiko tsy misy malala marina rehetra manontolo fa zay manokatra kosa no velabelarina. Zany hoe tsy azo atao zany fa mandresy lahatsolona ihany hoe vao miditra ianao de vao miditra mivaravarana ianao de fantako momba anao fa kosa raha fa manatrika ny zavatra masina misy ahy ianao de mety ho haiko ihany ny afaka pitsonao. Zay zavatra zay tsy mitovy mihitsy. Tsy teneny hoe mahita ny zavatra tsy tanin'ny olona ve Maître Fin? Mahafantatra fa saingy tsy mirehare loatra ary tsy mitikaroka zavatra very satria oharina ihany koa zay hoe famitahana olona hoe mahafantatra zavatra nefa tsy mahita zavatra very tsara ho ay fa raha vola 2 arivo ny alain'ny olona amin'ny 9 maraina mino ve isika fa mbola ho tratrany aminy vola 2 arivo iny amin'ny 9 arivo ary tsara ho fantarina trano hoe sanatria akory mampirisika olona angalatra fa raha manana angalarana ozy ny fitenenany raha ny anao ny ho alainy aza hozonina izy fa ananao fa anginana fa mamaly anao rehefa anatsara ao anatinao raha ianao mahatsiaro tena mandrakariva. Inona avy ny mety hoe karazana marary
na karazana aretina raisy ny maître feny. Ny karazana marary de maro ary betsaka ihany koa. Ka raha ho tansaiko ato ao ihany koa nefa ny marary tsy raisiko. Fa alefako amin'ireo dokotera namana. Ka zay ndreka sao dia afaka manome ohatra kely ianao mba ahafantarana ny tokatrano. Ny marary ohatra iray zao raha misy olona voan'ny rôdy ka efa vaky le izy na hoe na misy ihany koa ny olona voan'ny marary nefa ny efa netana dokotera isan-karazany scan maro isan-karazany ka tsy hita zay izy de olona ohatsireny sahalan'ireny le hoe raisina atao zay mahapety sy mahatsara ary mahasalama azy. Ny otifaty tsy misy fa ny finoana kosa angamba mipesaka. Sanatra anay zany efa misy an'ireny le satria be dia be mantsy le hoe mampody vady misitaka zaza tsy mety afa-panadinany reny le olana maro samihafa ny fiarahamonina baikotsika anazy. Tsy fantatra. Reny le atoro amin'ny saina satria ny fitiavana hoy aho raha zany akatra fahita lavitra de hoe apitako amin'ireo namana sy havana rehetra fa ny fitiavana tsy filalao ao anaty hazo fa ny fitiavana zany de Andriamanitra. Le Andriamanitra moa atsika gasy. Le fitiavana zay de Andriamanitra. Ka raha fitiavana no lalaovina ao anatin'ny tapa-drano na tapa-tany na kakazo isan-karazany de mino fa mety ahomby ihany izy fa saingy ty fotsiny no ny tsara ho fantatra hoe nampitazomin'ny olona hazo ianao sa tsy nampitazomina. Raha fitiavana hitazomana tapakazo de alao lavitra fa sao hitariky vocal. Fa raha fitiavana mikarakaraina tao anatrehan'ny rariny avy amin'ny alalan'ny hasiny teny sy ny herin'ny teny ny ain'ny teny ny fitiavan'ny teny ary ny fahamarinan'ny teny de zany mateza maharitra satria ny teny napisy zao rehetra ka raha ny teny masina no lazaina ampitiavana manoloan'ny olona de mino ao fa tsy rehetra ny fitiavana ao anatiny raha toa ka hainy ny mandray ny fahalalana ao apitako azy satria avy amin'ny alalan'ny fandokafa-tsaina no ibeazantsika ny olona tahaka ireny mba ahafahany zany manaja ny tokantrano indrindra fa ny vehivavy. Misy miteny fa fitiavana ihany ny fanafody ny fitiavana diso zany ary laviko zany fa ny fanafody ny fitiavana de mifanginanao sy mifahadiovan'ny fonao ka mipetsaka hoe retour de l'envoi zony vahiny mialatsiny amin'ny tembaiko. Rehefa manginy ianao de fanginanao no ahitana ny rariny ary rehefa misy mahasorenanao de aza mieritseritsy ratsy amin'ny olona tianao fa manozom-bady tompoko de manozo tena ary manaratsy vady de mifosany vatany fa ny hevitra tsy mitovy ho an'ny fankaty sy mivady rehefa anginana de mamoaka hevitra tsara manokatra varavaran'ny tombontsoa maharitra ho an'ny ankonany. Fahaizana mihaino zany zava-dehibe ary fahaizana mandray teny fa ny tsara indrindra de mangina rehefa sorena aza manozona ao anatin'ny maso ka foany ao anatin'ny saina le hoe hisaraka raha toa ka mpivady manana hevitra tsy mitovy fa mampifaly fahavalonao zany satria ao anatin' zany rehetra zany no ao anatin'izay fanginana zay no hitombon'ny fitiavanao anatinao. Ona maître fino ianao ty ve zany zao raha ohatra ka hoe misy olona tonga any aminao ianao le karazana mpitsabo le maka vola maka consultation sa hoe mandray zay foy sa ohatra ny ahoana ny fomba fiasa ny fomba fiasa tsotsotra kely fa mahomby zao fitenenana zaho tsy de mahay maka vola be fa le atolotra ao ahako ny tena tiako. Le atolotra ao inona moa zay atolotra ao azay raha ianao no asoaviko de tsy maintsy amme tsara ho ahy ianao amin'ny andro tsy ho eritseretiko fa kosa ny consultation de apetrako mihitsy noho ny antony inona maro ny mpitsapatsapa ary ny consultation zay ao raisiko dia hanisany anasoavako ny asiny tany reny doany amboariko isan-karazany reny nanamboatra zao zaho tao Andranoro nanamboatra zao tao Andrasoa Fanatrika mbola misy ihany koa any mbola kitikitiako ambariny satria mikitika an'ireny de vola amina tapitrisany fa tsy hoe vitana zay consultation na hoe zay inona koa izy ty na zay vola otononina. Ona maître fino inona ny ilazanao androany fa tsy le karazan'olona pisoloky reny ianao sy le tsy manana hery sy anona akory fa tena hoe misoloky maka volan'olona fotsiny androany. Ny fahaizako ny setra ny zavatra tao satria nahoana raha ianao no solokeko ianao mety tsy haninina ihany fa le razana ny andohanao mino fa nandeha tamin'ny fahamarinana ny aina tao anatin'ny fahendrena ka ny olona manana fahamarinana tsy mba famitaka ary manana fahendren'ny fo tsy mba fisoloky
ka sarotra amiko ny solokolona satria haiko tsara ny lalahany ny asin'ny teny sy ny hasin'ny fanahy indrindra le amin'ny mahafana ny olombelona zany hoe matahotra ny tsy ny razan'olona manana fahamarinana ao ary tsy hitazanana olona hoe ty olona sahirana ty olona zao fa rehefa rariny de rariny ary rehefa hitsiny de hitsiny fa fahamarinana sy ny hitsiny ary ny fahendrena no miraisa mitambatra de reo le hoe masina tonga fahazavana ary fahazavana mamirapiratra mety tsara mihitsy satria mbola hoe ao anatin'izay koa mahita rafeny koa raha mitsabo izao ny dia mandrara olona tsy varim-pananana raha fa misy ny marary satria nahoana no rarako tsy amidiny mifananany ny olona anankiray na misavinin'ny olona ka marary tsy hitany dokotera ny fanafodiny de tady avy mandrakariva ry havana fa ny arava mifanananao ny tarikatra ny hafa fa raha hoe mpitsabo gasy no ale de aza mivarim-pananana izany amin'ny mahagazy efa tsy dirako aloha ny amin'ny dokotera namako satria inona ary ny ilana anay inona ny ilana mpitsabo gasy hery no ampiasaina fa tsy piqure akory ny lalaovina de amin'ny hery ny fanahy ao anatinao araka ny famezam-pahasoavana ao anatinao de tokony ampiarana zay hoe voalohany indrindra mialohan'ny karakarana sy ny tsaboana de aza mivarim-pananana aloha ianareo inona le tanjonao anatin'izay mba ananany hery sy finoana feno fa matoy izay ny rarana tsy varim-pananana dia manana fanantenana izy fa azo fahasalamana mahazava tsara mihitsy no anatin'lisy mety raha feny ve mino ny ray zanaka fanay masina maso marisy ny maro samihafa angamba ny finoana gasy aho reako le anarana fa tsy hoaratsiko nefa fatako le zava-misy fa tsy ho ambaniko ihany keo fa ny ano asandratro ary ny ano mekoasina fa nen'ny hafa tsy hoaratsiko ka aleo samy anany finoany tsiraray fa le fihavanatsika no atambatra trany amin'ny mampandraraha azy zao de misy mimpandraraha miaraka amiko ao ny fiangonana zandra ny finoany ao ny kristianina ao ny mpandalina fomba isan-karazany rehefa anaty asa izahay de mitovy ny tariketra akaetana de hivarotra mpamarinana tsy hinana miaraka amin'ny volony fa ndeha mpamarinana ihany kosa nefa fa tsy hamitako olona raha toa ka mamme zavatr'olona iray inona moa le fitaka zay hoe raha maka moto tsika na maka tômobile fadiny analana piesy tsy azo atao zay satria hitako nataon'ny mécanicien ko moa tam'izany de nampianarina hoe tsy azo atao zany fa mamitako olona ohatra ray amapandra tsy ovalaparako le izy fa kely fotsiny raha misy ao anaty conteneur iray misy moto paky malosy de io zavatra io nefa nrandeha tsongotsongona walaina ny pièce rehetrarehetra anatin'io de solona pièce hafa de hoarina ihany zay mamitako olona raha toa ka hekeny araka mahavidiny amin'ny mahapaky malosy azy ny moto amidinao aminy de mitovy am'izay le toe-saina satria ny azahoana tombom-baritra ao anatin'ny fahamarinana no tena tanjona ao anatin'ny mahafandrarana ka iny moa ajantsika eo fa miresaka finoana sy ny fomba de ny finoana hoy ao samihafa fa ny fihavanatsika alao tsy ravaina zany mahita raha feny de tsy manana fahavalo akoatsy ny mangetaheta ihany ary ty fihavanana ty firaisakina ary ny masoanao ny fifaliko ary ny fahasambaranao kosa no mampiravoravo ny masoko fa mahitanao ela velona ny mahasambatra amin'ny foko sy nisofoko mandre feonao mazava tsara mihitsy iny ary amarana ny fandarantsika aiza hoaiza moa zany misy amin'ny mahita raha feno raha misy ihany ko asa afatra sy fanetanana tokoa ny misy any maître feno moa dia horizon etosy atanin-katsaka rehefa tonga amin'ny horizon etosy ianao de manantso amin'ny laratarby hitatsika io ho an'izay akapolo moa dia miatso an'io laratarby ihany koa fa tsy mitondra moa zao eto fa ny polo de nomena fahalalahana feno no manampandraisa azy ny mivarotra azy fa tsy nakana tombony akory amin'ny sandany 5 roalina moa izy ny mpandraitra dia ho an'ny alamady be eo amin'ny somasina itosy zany hoe raha mandeha zany nareo eo amin'ny selle zany de raha fa tonga eo amin'ny selle de mandroso ngambany tsy misy 10 metatra somary aza voakely mihitsy le izy miaraka am'lay repère ngamba raha ohatra ka afaka 20 mètre feno de lara telefônina ihany koa tsy maninona avany amin'ny 67 zao sika de mahazo antetezana ampasika
de midina de miroso de misy arembus ary mandroso ihany koa de misy station shell de afaka ny station shell de mandroso 10 minitra hoe 10 minitra zafady tompoko 10 metatra eo angambany de tonga ao amin'le toerana masina misokatra manomboka amin'ny fitora ny lanonantsika manasa ny rehetra ho avo tonga maro fa maro ny zavatra mahaliny ary betsaka ny avarina ihany koa ao anatin'izay miaraka amin'ny manjaka tokana ao moa izy raha mahita amin'izao fotoana izao de mandefa afatra ao anaty tambazosa serasera isan-karazana ihany izy ny tenako ihany koa de miditsy ao anatin'ny page maître feno officiel nareo de abonnenareo ny page fa anao fandarana mivantanao ihany ao amakafaka zay azo vo lazalazaina rehetra isan-karazany misy tsodrano mafonja eny ho alahatsika ao anatin'ny fijerevana fitazanana angiaby amasoandro amin'ny 12 ora sy 12 minitra miaraka amin'ny fitazomana ny boky masiny sorabe atsika malagasy izany rehetra izany betsaka ny zavatra tonga ao ny laratarby afahana mifandray de ny 034 26 974 67 034 26 974 67 mialatsiny raha avana malanitra amin'ny tembaiko ao anatin'izay ngamba ny hafatra pitahako zay de nitsodrano raha mbola misy fianina manarakarak' zany dia fomba foana no mitsodrano ka dia misaotra atsika rehetra tany akohonana sy tany ambovonana rehetra tany nanaraka amin'ny fandaharana ho anay Siralagasikara teto ary mirary ka maniry hanareo any akohonana mba hahitany soa ihany anareo androso fahamasinana tsy ho diso safidy ka ny bevoka manaova mora ny tsy ambady mazao vady adanana sady manakatao mahay mandefitra no ty fahamarinana ihany keo ary reo rehetra marofo sy marevo hanenevitra isan-karazany any ny fahazavanany anome fahasalamana feno anareo koa tsara tsodrano ho ambiny manjaka tompoko lahy tsara fahamasinana ho ambiny mananjara tompoko vavy fa isika rehetra zao ane ho ambiny lanitra ka ho masina ho ten'Andriamanitra ho iangonany fahamasinana ary tsara faneke-pahasoavana hampandrosoany ny singa hampanahyn'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny ankohonantsika ny hasan'ilay pahary ary ny asan'ilay pahary ihany koa ameny lavorary sy manjary ho an'ny lalaka izorana sy ombany aza tafotoana mandroso aza solifatra miverana mahitany rary mandrakariva eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra mazaho fahasoavana tompoko mankasiraka indrindra maître feno nanakina sain'ny fandarana teto amin'ny Real TV Madagasikara tamin'ity ality tompoko mankasitraka ny gasikara ihany koa de mirary atsika rehetra ambany lanitra ahay fihavanana ary ty firaisakiny ka ny amaranako azy de hoe hela velontsika mianakavy koa aengany hiseho ny marina rehetra manontolo eto ambon'ny ty nosy manakasy tsara atsika ty mankasitraka tompoko isoraka ihany koa anao tany atokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ny itya alina ity ary mametraka ny mandram-peona ho an'ny manaraka indray ny fandarantsika mandraka faritsiplasy veloma tompoko antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Liberator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Liberator, une liberté de saveur. Mateza Tol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza